Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manona ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny akonanao izay rehetra mandre an'ity voakalina ity ary dia fiadanana iny no hanjaka amintsika tsiraray avy. Ny tenako moa dia vehivavy isan'ny mpikambana ao amin'ny gropy fiomanana ho any an-danitra izay manana gropy izahay dia hitanao izany gropy izany any amin'ny WhatsApp, any amin'ny Messenger, any amin'ny Facebook, any amin'ny Jastok ihany koa izay fianarana baiboly isan'andro andiniana soratra masina, ary hitanao koa amin'ny YouTube. Dia manentana anao raha toy ianao ka mangetaheta ny hanamafy ny finoanao ary ihany koa dia fantatra bebe kokoa momba an'i Jesosy satria araka ny ambarany Paoly Apôstôly dia mitomboa amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy dia tokony hitombo amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy isika amin'ny alalan'ny fandiniantsika ny soratra masina no ahafantarantsika bebe kokoa an'i Kristy, ary ihany koa hitaizana ny fanahintsika, ny fitondrantenantsika ary fanabeazana sy hampitombo ny finoana ho an'izay rehetra mangetaheta dia anaradian'i Jesosy dia mbola faly mandray anao antanandroa izahay gropy fiomanana ho any an-danitra. Tsy maintsy miomana mandrakariva isika satria ho avy Jesosy ka mila miambina mandrakariva fa ho avy tahaka ny mpangalatra izy. Tsy fantatrao na ny ora na ny fotoana fa mila miambina hatrany hatrany ka mba hihain'ny benana ny fanahinao ary dia manentana anao izahay ao amin'ny gropy fiomanana ho any an-danitra fa mandray anao antanandroa. Jesosy no mitady anao fa hiaraka isika hanompo azy amin'izao dia ny mbola velonaina antsika fa rehefa esorina amintsika io haitsika io dia tsy misy intsony izany hoe fiomanana izany fa efa mandeha, fa dia ny mbola velona dia aoka hiomana mandrakariva ianao fa ho avy Jesosy ka rehefa tonga ny fiverenan'i Jesosy dia efa tsara homana ianao tsy ho atahotra, tsy hangayahy, tsy hangorohoro fa matoky ianao satria niambina mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao. Ka manasanao indrindra hanaraka an'izany gropy izany ary tena hoe hiditra lalina amin'ny fanomponan'ny Tompo. Oriana an'izao fanentanana anao izao dia tiako ny hanasanao hiaraka hivavaka ary hitondra tenin'Andriamanitra foy hanentanana anao indrindra fa ho antsika vehivavy no tena horesahana mihitsy eto ny mba hananantsika fitondran-tena tsara mendrika ho modely eo anivon'ny fiarahamonina izay vehivavy kristiana mpanaradian'i Kristy dia ny fanahy masina no ampitena eto fa zaho tsy mahay na inona na inona. Dia tiako ary ny hanasanao hiaraka hivavaka isika mialohan'ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra. Aleloia, misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra anao satria mbola velonaina izahay ary mbola tantananao omenao mandrakariva ny fofinaina mahavelona, omenao tombonandro, mbola afanay miantso ny anaranao sy makalaza, manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao hatrany hatrany satria tsara loatra ianao Tompo ary mpamindra fo sy be famindram-po ianao ka mbola manome anay izao ora sy fotoana izao handrenesanay ny teninay, ary amin'ny fifaliana no hiaonanay aminao indray Tompo amin'ny alalan'izao teninao izao satria izahay dia tsy ny mofo ihany no hivelomanay araka ny teninao fa ny teny izay alokan'ny vavanao ihany koa. Ka izany indrindra no hifalianay sy ravoravoanay handre ny teninao eto anio. Koa mitenena araka ny fombanao Jesosy sy izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Ary eoka ianao ny aloha lalana ny teninao amin'ny mpanomponao izay handre izao afatrao izao Andriamanitra, ka siho ny fony tsiraray avy mba tena handray izany amin'ny fony ka hitahiry izany hiainany amin'ny androm-piainany rehetra ary tolory saina mahay sady kinga ihany koa izahay Jesosy indrindra fa hitenako izay ataonao fitaovana ho hampita ny hafatrao dia ianao Tompo no hametraka ny teny rehetra ao am-bavako ary ianao no anolo-tsaina hampianatra amin'ny alalan'ny fananao masina. Ka ho tanteraka eto anio izay rehetra sitraponao Jesosy mankasitraka Tompo. Haleloia, amen. Ny teny izay tiako hampahirizana anao amin'ity an'ity ary izarantsika ny vaovao mahafaly amin'ny Tompo dia ho hitantsika ao amin'ny Timoty voalohany 4:4 dia ny 9:12 izay teny efa diso fantatsika loatra
Ary mino fa vonteny izany dia efa fantatra sahady. Toizantsika ao amin'ny Timoty, ao amin'ny Titos toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahafito sy fahavalo. Atomboka antsika eto amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra dia ny andininy faharoa ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hisy olahanao tsinotsinona anao noho ny fahatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Toizantsika ao amin'ny Titosy toko faharoa dia ny andininy fahafito sy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny famaontinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinona, mba ho menatra izay manotra satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no tiako ampahirizanao amin'ity anio ity dia hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao na amin'ny fiteny na amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ary tiako tsindriana fa izao voakala izao dia natao ho antsika vehivavy satria itsika dia tena tokony modely eo anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantranontsika, eo amin'ny mpifanerasera aminao dia tokony modely mandrakariva itsika vehivavy izay manara-dia ny tompo, mitondra ny anaran'i Kristy hoe kristianina izao sy ianao. Aoka ho tonga fianarana ianao amin'ny fitondran-tena. Izany hoe fitondran-tenan'ny vehivavy izany dia tokony hanao hoana itsika amin'izao vaninandro iainantsika izao dia fantatsika tsara fa betsaka ny fampianarana izay hoe tena hoe mifanohatra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe akory hoe ilay fampianaran'ny mpaminany sandoka, fa eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy, ao anatin'ny fiarahamonina izay iainantsika, ny tontolo iainantsika io dia mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra hitantsika any. Kanefa itsika kristianina, indrindra indrindra vehivavy itsika, dia aoka ho tonga fianarana ho an'ny olona rehetra manodidina anao ianao amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao. Ny olona raha hitantsika ohatra, raha isika ohatra zao hoe olona artista anankiray dia zavatra tadiavina voalohany indrindra rehefa hoe ho artista ny olona dia ny mba hahasarika ny olona ka ho tian'ny sanganasany ary lasa hoe hampalaza azy indrindra ihany koa fa hoe asany iny dia te hampidi-bola izy, dia izay zavatra ahatonga azy hoe hahatonga azy ho malaza na hoe ahatonga azy ho tian'ny olona, izany hoe hanana mpakafy be dia be ary hampidi-bola aminy izay no ataony. Zavatra mahasarika ny olona voalohany amin'izany hoe fitondran-tena izany hitantsika, na amin'ny resaka fitafiana io na amin'ny fihetsika fotsiny aza na amin'ny fiteny. Ianao raha olona anankiray zao eny anivon'ny fiarahamonina ianao ka tsy manao ny fomba fitenina jiolahy reny no arahana, na amin'ny fomba ohatra hoe fitafiana ilay mitanjaka, na ny fanehoana fotsiny hoe fitondran-tenanao raha vao tsy mifanaraka amin'ny hoe fampianaran'ny fiarahamonina ny zavatra ataonao dia izany ny averan'ny olona anao na hitenenan'ny olona anao hoe tsy maharaka ny toetrandro ianao, tsy maharaka ny fandrosoana, satria averin'ny olona fa fandrosoana ireny fihetsika mamoafady ireny, na ireny fiteny mamoafady ireny, na fitenina jilamboto, na resaka hoe fitanjahana, fanehoana ny maha hoe toe-batana sy ny fanehoana ny tena hoe fijejoana. Raha tsy manao ireny ny olona anankiray dia lazain'ny olona fa tsy maharaka, na hoe tsy maharaka toetrandro, dia rabiraben'ny olona. Kanefa itsika kristianina, raha vao milaza ny tena hoe ianao hoe kristianina na hoe mivavaka ianao dia ny zavatra tonga ao an-tsaina hatrany dia hoe ny olona kristianina dia tokony ho masina izy, maontina izy na amin'ny toetrany io
na amin'ny fihetsika io na amin'ny fiteniny amin'ny fitafiany na amin'ny fomba amam-panao dia tokony hiavaka amin'ny lafiny rehetra ny vehivavy kristianina. Tena tokony hoe hiavaka mihitsy, indrindra fa amin'ny fitondran-tenanao na amin'ny zavatra hoe teneninao voaka ny vava iny fotsiny na amin'ny fomba fitafianao. Zany no tokony ho toetran'ny kristianina izay mpanara-dehan'i Kristy. Ka izany dia voalaza soratra masina satria nilaza ny Tompo any amin'ny Exodosy any izy dia nilaza hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehova Andriamanitrareo. Amin'ny Exodosy any ny soratra masina milaza an'izany. Izany hoe itsika zany raha kristianina dia tokony hipetraka amin'izay hoe fahamasinana amin'ny famaodinana satria Andriamanitra dia Andriamanitra masina izy. Ary asehontsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Amin'ny fomba fitafiantsika any amin'ny Timoty 1:2 izy dia milaza momba ny fitafiana izay tokony ho tafiantsika vehivavy. Ndeha vakintsika izany teny izany Timoty 1:2 dia ny andininy 7. Amin'ny andininy 7 eo izy dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izany hoe ny tokony ho fitafiantsika vehivavy. Ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahononan-tena fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Izany hoe tsika vehivavy zany dia tokony hitafy mandrakiriva ny fitafiana hoe mahamendrika ary maneho ny fahamaontinana. Izany no tokony iainantsika fa tsy hanaraka ohatra hoe ireny zavatra hitantsika amin'ny manodidina na amin'ny fiarahamonina na amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook sy ny Instagram sy ny sisa dia manana an'izay toetra hoe mitafy ny voninahitran'Andriamanitra isika. Ary ihany koa ny fitafiana izay tena tokony ho tafiantsika vehivavy dia ny toetra ao anaty ao, satria ny toetra ao anatsika ao dia izay no tarafana amin'ny maha hoe kristianina antsika voalohany indrindra. Ka izay toetra tafiana ao anatsika ao izay dia tsy miseho amin'ny endrika ety ivelany fa ilay fitafiana asehonao ety ivelany dia ho hita fotsiny hoe haingo mba mahamendrika anao amin'ny fitondran-tenanao izay. Fa ilay fitafiana teny hoe ao anatsika ao dia miseho amin'ny alalan'ny fiteny io. Ka ny vehivavy dia tokony hanana fiteny voalohany indrindra tokony hanana fiteny teny mamy izy. Ary nambaran'ny soratra masina izany any amin'ny Kolosianina 4:4 izy milaza aoka ozy izy ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva mamy sira mba ho fantatrareo izay havalinareo ny olona. Izany hoe raha mitenitsika dia tokony ho mamy sira ny teninao fa tsy misy teny hoe teny mandratra fon'olona, tsy misy teny hoe manafotona ny hafa fa tokony ho mamy ary ihany koa feno fahasoavana. Izany hoe teny fahasoavana no mitenitsika, tsy tokony hisy teny ratsy eo na teny opa eo na fiampangana olona fa teny mamy sira. Izay no tokony ho fitenitsika vehivavy. Hitantsika eo amin'ny Kolosianina 4:4 ny andininy 5. Ary ihany koa mivoaka izay toetra anatsika izay ilay fitafiana ao anatsika, miteny hoe manana, rehefa mitenitsika dia miteny ao anatin'ny fahamaontinana manana teny tokana. Any amin'ny Matio izy dia milaza hoe aoka ny teninareo eny ho an'ny eny tsy ho antsy, fa raha tsy izany dia raha tsy hoe amin'ny alalan'izay teny tokana izay dia avy amin'ny ratsy ny teninao. Izany hoe rehefa miteny zany tsika dia mantotra amin'ny fitenenana, tsy mivadibadika, tsy miovaova fa mantotra amin'ny teny izay ambarana. Ary ihany koa miteny ny zavatra marina fa tsy ho tia lainga, indrindra fa tsika vehivavy le tia fosafosa dia aoka hitandrina mandrakariva. Fa reny no anisany amelezan'ny satana antsika voalohany indrindra ny resaka fosafosa. Fa aoka ho marina mandrakariva ianao amin'ny zavatra izay lazainao. Izany hoe mila miambina io lelantsika io isika, satria io lelantsika io dia tena hoe mamiteraka, tena hoe zavatra ampiasain'ny satana voalohany indrindra hanombana antsika. Aoka ny fiteninao hanana teny tokana ary indrindra ho marina amin'ny zavatra izay lazaintsika isika vehivavy. Izany toetrantsika izany koa dia miseho amin'ny alalan'ny hoe fihetsika, satria araka soratra masina teo dia nilaza hoe aoka ozy izy ho tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny
finoana isika amin'ny fitondratena, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana. Manana an'izay hoe fihetsika izay tsika eny anivon'ny fiarahamonina eny dia tokony ho voalanjalanja ny fihetsika ataontsika. Misy fotoana ianao mety misy zavatra mampatezitra anao dia tsy tokony mora hoe enti-po ianao, satria vehivavy mahay mandanjalanja ny tenanao ianao tokony modely amin'ny fanehoana izay fihetsika izay. Ary indrindra ny fanehoantsika ny fihetsika antsika ihany koa raha ohatra hoe mandray ny fampianarana eo anivon'ny fiarahamonina dia aoka tsy hanaraka ny fanaony izao tontolo izao ianao voalaza ny Romanina 12:22 hoe aoka aza manaraka ny fanao izao tontolo izao satria nahoana itsika tsy tokony hanaraka ireny fianarana ireny amin'ny zavatra fanaon'izao tontolo izao ireny manimba ary indrindra tsy mahay mifehy tena itsika vehivavy, fa itsika dia tokony maotina ary mahafehy tena, mahafehy ny lelantsika, mahafehy ny fihetseham-po. Indrindra zaho moa zany mbola tsy manana expérience amin'ny resaka fanambadiana, fa ho an'ny vehivavy izay tena hoe tafiditra amin'izany hoe fanambadiana izany dia matetika ihany koa amin'ny olana hoe mpivady tsy mahafehy tena itsika vehivavy, tsy mahafehy an'io lelantsika io, ka aoka hafehy tena mandrakariva ary indrindra mahay maneho an'izay hoe fitiavana. Eo amin'ny fanehoana fitiavana eo dia be dia be ny fomba anehoantsika fitiavana. Ny voalohany indrindra dia tokony ianao rehefa miteny olona anao dia miteny mora, tsy hoe akory hoe rehefa miteny moramora ny feonao fa ilay miteny teny fahasoavana araka ny ambaran'ny soratra masina. Ary ihany koa mahay mizara na hoe mahay manampy ny hafa, satria resaka fanehoana fitiavana zany, mahay manampy ny hafa ianao. Na resaka fanompoana io rehefa ianao tia manampy ny olona, mipetraka mihitsy amin'ny plasy maha hoe mpanompo tahaka ny Kristy, satria Kristy raha tonga tetỳ ambony tany dia noho izy hoe notereny fitiavana izy dia nanompo izy fa tsy mba nitompoina. Ka ny fanetretena anekentsika fa mpanompo isika dia marika maha hoe fitiavana izany. Ary tokony ho modely mandrakariva isika amin'ny zavatra rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Izany rehetrarehetra izany tsy vitantsika raha tsy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo, izany hoe mila mitafy an'i Kristy isika vao mahatateraka izany, fa raha vao miala an'i Kristy isika dia tsy tateraka izany. Ary ny teny dia milaza izy ao amin'ny Romanina 7:24 hoe koa tafio Jesosy Kristy Tompo dia aza miay ny amin'ny nofo hahatateraka ny filany. Izany hoe raha mitafy an'i Kristy isika dia mahay mandanjalanja, manana ny fitondratena, mahay mampionona ny fotsika, mahay mamatotra io lelantsika io, mahay maneho fitiavana, mahay mandanjalanja ny fihetsika io na ny fiteny io na ny fitafianao dia voalanjalanja izany raha ohatra ka miaraka amin'ny Kristy. Fa raha vao miala amin'ny Kristy isika rehetrarehetra fotsiny hoe olona anankiray izay hoe mazoto mivavaka isan'andro izy, dia sendra nisy fotoana mety tsy nisy fotoana ivavahana mihitsy izy fa lasa tsy mahazo aina, ary hadinina ny tenin'Andriamanitra, hadininy na ny zavatra hoe tokony voalanjalanjany tsy voalanjalanja, satria tsy vita intsony izany hoe miray amin'ny Kristy. Fa rehefa tena miray amin'ny Kristy isika, mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, dia haitsika mamey an'ireo rehetrarehetra ireo, ka tena hoe ho tonga fianarana ho an'ny mino ary tsy hisy olona hanao tsinotsinona anao noho ny amin'ny fantanoranao. Izany hoe i Andriamanitra Kristy mihitsy no hanandratra anao voalohany raha toy ianao ka manaraka ny sitrapony ary miara dia aminy mandrakariva, dia mipetraka ao anatinao mandrakariva ilay finoana, ny fitiavana, ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra io, na amin'ny fitafianao io na amin'ny tenanao hoe ny vatanao ary tokony hadio milamina ny vehivavy modely eo anivon'ny fiarahamonina ary fitaratra. Ao anatin'ny ankohonana ihany koa dia avy amintsika ohatra hoe vehivavy renim-pianakaviana no fianarana ho an'ny zanatsika, modely mandrakariva isika na ao amin'ny tokantrano.
Ary indrindra ho an'ny manambady dia ianao no hitarika ny vadinao handeha amin'izany hoe fitondran-tena maontina ary hanana finoana indrindra fa haneho izany fitiavana zany dia modely, satria raha ianao mazoto maneho tsara dia manaraka ho azy koa ny olona manodidina anao. Fa raha ratsy kosa no asehonao dia mazava ho azy fa tsisy ho voataonanao na iza raha toetra ratsy no hita taratra eny amintsika tsirairay avy. Ka noho izany rehetrarehetra zany aoka modely indrindra fa itsika vehivavy modely ao anivon'ny fiarahamonina, ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny manodidina dia modely mandraka riva itsika dia ho voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany raha tanteraka antsika izany. Amen. Dia andehantsika hivavaka hisaotra ny Tompo amin'ny alalan'izay teny izay. Haleluya. Saotra sy mankasitraka anao zahay Tompo amin'ny teninao izay mbola nampandririsinao anay amin'ny tian'io ty. Tsy mahay mitondra ny teninao Jesosy fa ianao kosa no antenaiko fa hanazava bebe kokoa ny tenao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Ka aoka ho tanteraka aminay ny tenao Tompo, ary mba tena hoe vehivavy mafehy tena izahay ary haneho ny voninahitrao na amin'ny alalan'ny fiteninay na amin'ny fihetsika na amin'ny finoanay amin'ny fahadiovanay indrindra fa haneho izany fitiavana izany mba ho fitaratra ho an'ny mpiarabelona aminay ao anatin'ny tokantranonay, fitaratra ho an'ny ankohonana, ho an'ny zanaka, ho an'ny zandrinay dia mba ho fitaratra zahay Jesosy ka hitaona ny olonao hanana fitondran-tena mendrika masina ka ho malala anao anio ary maharitra ho mandrakizay. Makasitraka indrindra Tompo dia ianao no hanazava bebe kokoa amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay rehetra tsy voambarako teto fa anao ny asa Tompo fa izaho dia fitaovana fotsiny. Dia voninahitra ho anao irery ihany Jesosy. Haleluya. Amen. Dia makasitraka anao naharitra ny haino hatramin'ny farany tamin'ny alalan'izay voakalina izay dia ny Tompo any hampitombo fahasoavana, hampitombo fitiavana, finoana ary fahadiovana, fitondran-tena mendrika, ankasitrahana ao am-pontsika tsirairay avy. Amen.